Fa firenena maro manerana izao tontolo izao no mahita faisana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo no ny fahirano ataony Rosia amin'ny fisidahany sy ny fandrarana amin'ny fandranana varimbazaha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. 750 andro andy ny ady teo amin'ny Rosia sy Ukraine ka efa maro ireo sivily ukrainiana namoy ainy nandritra izany, izay midika fa erisetra tsy manaja ny zon'olombelona no ataony Rosia raha nitatra avy amin'ny vondrona Europeana. Patrick Eliano nanao ny fanadihadiana. Noho ny fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine dia misy sivily maty hatrany efa ho isan'andro. Maherin'ny 2 alina sy 3 hetsy ihany koa ireo foto-drafotra sasimba nandritra izay 750 andro ny sin'ny ady izay. Miainana tebotebo sy tahotra isan'andro noho izany ny mponina Ukraine noho ny filazan'izy ireo fa herisetra sy von'olona ataon'ny Rosia. Noho ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia amin'ny fomba hafa mihitsy ho entin'ny Ukraine manatanteraka ny fetim-pirenena izy ireo raha ampitso. Amtindry amtoraka ity dia hafa mihitsy ny andraisan'ny vahoaka Ukrainiana ny fetim-pirenena satria tsy fahaleovan-tena feno fahaleovan-tena tahaka ny mahazatra fa fahaleovan-tena amin'ny endriny hafa manoloana ny fidiran'ny Rosiana manafika ny amin'ny tany Ukrainiana ankehitriny. Raha ny zava-misy dia manitsakitsaka ny satan'ny firenena mikambana sy ireo lalàna iraisam-pirenena maro samihafa ny Rosiana ary miezaka ny vahoaka sy ny firenena Ukrainiana miaritra ny zava-misy. Mangataka amin'ny firenena Rosiana amin'izao fotoana izao ny vondrona Europeana isian'ny fitoniana mandritra ny fankalazana ity fetim-pirenena Ukrainiana ity. Izy ireo rahateo manameloka ny Rosia amin'ny herisetra ataony amin'ny Ukraine. Kevitra izay milaza mazava fa tsy misy firenena izay afaka miditra ankeriny any amin'ny firenena-kafa ary mikasa amin'ny alalan'ny hery famoretana hamafa ny saritany izany firenena zany eo amin'ny saritany izao tontolo izao. Entsekilany tsy tokony tafiditra anatin'ny ady eo amin'ny rotonta ny fahirano sy ny fanakanana ny fanondranana varimbazaha ataon'ny Rosia eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Efa hita taratra ara-toe-karena amin'ireo firenena marefo mantsy ny vokatra izany amin'izao fotoana izao. Efa manomboka tonga amin'ny krizy ara-tsakafo ireo firenena maro amin'izao fotoana izao. Izahay dia manamerika ny fanapahan-kevitra ny Rosia ny isintaka amin'ilay initiative céréalière de la mer Noire ary izay manakorotana ny fivezivezen'ireo varimbazaha sy ireo sakafo avy any amin'ny seranantsavon'ny Ukraine mankany amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy tokony adinontsika fa i Ukraine dia iray ireo mpamokatra lehibe indrindra varimbazaha maneran-tany. Raha tsy ahivina dia faritra maro Ukraine amin'izao fotoana izao no efa fehezin'ny miaramila Rosiana ary tafiditra anatin'izany ny serana tsambo lehibe iray any amin'ity firenena ity.